tsy afaka mitondra zazakely eny ambony moto tsy maintsy manao casque intégral tsy maintsy manao blouson cuir tsy fantatro tsy maintsy manao pataloha izay mifanaraka am'izany fitondrana moto zany na hoaizy ianao na hoaizy ary ny body koa tsy maintsy mifanaraka am'izany de hitantsika eo amin'ny sary eo moa zany fa tamin'iny kombany reny ankizy reny io le boto izy zalahy zany io ataon'ny zalahy anaty boribory io tao anatin'le kombany jerentsika teo de tandremo zany ndraiky izy ny miadiady fa efa malasa zao Facebook tandremo mihitsy manao forecast fa tonga de alefan'olona Facebook de arak'izany moa zany le resantsika teo hoe namoaka dida amin'ny fanjakana hoe ny mpitondra moto matetika moa zany ny mpitondra jog mihitsy ny tena voatena ao anatin'le izy hoe tsy maintsy manao casque intégral sy ny sisa de hita moa zany le misy ny hide the pain roll de anaran'io mime io de ataon'ny zalahy hoe casque intégral 1,500,000 ariary tsy 1,500,000 ariary kosa lafo be zany casque intégral zany ay homologique le izy de misy blouson 600,000 ariary gants 60,000 ariary pantalon avec protection 300,000 ariary bottes 600,000 ariary mipozany la mikarama smig de ohatrany ny smig moa zany izay tena kely de kely fa miteny foana moa ny olona hoe nefa la mavidy moto matetika koa ny moto zavatra efa nangonina ela be le vola zay vao nahazo ny moto iny fa raha ohatra hoe zany zao ianao zao te hitondra moto de tsy maintsy manana an'ireo rehetrarehetra reo tsy fantatro zany zay tena mitranga ny andalana any rehefa tena hoe sakana amin'ny polisy marina hoe tsy manana an'ireo fa engany mba tsy tena hoe hosarotany de voalohany ry zalara tena ho ampiarina tokoa le lalàna fa mba hoe mba zay mba alaina tsikelikely le izy na zany vidina gant zany any lafo zany tsy takatry ny olona rehetrarehetra fa le izy koa moa zany tena natonga ny lalàna iny raha fijeriko azy matetika ny bandikely izay mitondra moto izay alaka ao anatin'izay moa zany ny olona izay mampiasa ny moto mba ho fitaterana fotsiny fa misy koa bandikely izay mampiasa moto tsy fitaterana lalàna iny fa anendrina olona sy anaovana course sy ny sisa de mila jerena tsara zany zay hoe ahoana kokoa zany ny fampiasanao an'le moto fa matetika moa zany reny bandikely reny tena manao accident satria mirifarifatra be any anaty lalana any de lasa ny rehetra maloto fa malaza be zao anaty dag moto hoe ty resaka lalàna ty zany hoe ahoana nampiaran'ny fanjakana azy izo ery zalahy fa neniny ery zalahy ndreo hoe na hoaiza ianao na hoaiza zany de ohatra zao foana ny pozinao efa voniny ianao ohatra ny andeha hanao course reny mihitsy zany ianao rehefa nivoaka ny trano miaraka amin'ny moto mahita tao zalahy de ty moa zany tonga de hoe power ranger mihitsy zany ianao mivoaka ny trano de hitondra moto de ohatra zao hoe ohatra ny hitako mety kosa le izy satria sy de rehefa miteny zany ny any amin'ny toerana le anao any fa maninona ny ohatra zao mipozinao de satria anao mitondra moto satria anao mitondra moto miaraka amin'ny casque power ranger sy ny blouson rehetrarehetra tout le tralala de zay moa zany mahakasika an'iny hoe lalàna iny ny hevitra manokana moa zany raha fijeriko azy tokony hoe misy antanatohatra jerena ihany ao anatin'le izy hoe tsy fantatro hoe mety misy zavatra jerena hoe ahoana zany ny fahafahan'ny olona eto amin'ny tanàna hoe afaka mividy an'izany daholo ve fa raha fijeriko azy aloha zany tsy afaka mividy an'izany de mety jerena koa hoe entana ohatrany ahoana ny azo entina moto satria tsy azo atao tsony mitondra entana moto de jerena hoe raha ohatra hoe mba boaritra kely hoe omby ao aloha eo de mba azo entana fa tsy hoe tsy afaka mitondra entana mihitsy ianao ny olona rehetra nefa tadio fa ny taxi tena mamely mafy amin'ny tena io hoe mitondra entana io de ohatra zany koa zao ohatra ny fitondrana zazakely zay aterina mianatra de moto ny tena aingana fa io moa zany izay foana le izy hoe lasa tao anaty sac anankiray daholo ny olona rehetrarehetra noho n'izay lozam-pamovozana hoe hitantsika any an-dalana any sy ny rehetrarehetra de tak zay zay ny androany mijery combat teo sika de niresadresaka an'izany resaka moto zany satria za zao
mpitondra moto dia fantatro tsara mihitsy ny fahasahiranana amin'izany fidy matériel sy ny sisa zany tena mafy be io satria tsy ho zakan'ny olona rehetrarehetra zany tena mafy be ka noho izany jereo ihany ny fanjakana hoe aiza mety raha ohatra mba hitanareo ty raha ohatra hoe mpitondra fanjakana nareo jereo ihany hoe aiza mety mba hoe analefahana sy ijerena hoe ahoana ny mba azahoany rehetrarehetra ny zavatra sy ny condition rehetra atao amin'ilay satria ilay izy manko ohatra ny hitako hoe safy be mantsina ihany dia zay dia misaotra anao nijery an'ity vidéo ty raha ohatra hoe mbola tsy abonné anao dia manasa anao hitra ho abonné ary raha efa abonné anao dia azadino ny manisy like kely amin'ilay vidéo azadino koa micommente raha ohatra hoe mba te hilazana hevitra ao ianao momba n'izany lalàna mivoaka momba moto zany dia amanaraka indray